raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza Senezo amin'izao takariva izao tamin'ny tolakandro teo izy dia tany amin'ny distrika ny Befandriana Avaratra no nisy ny fohiveny zany atao amin'ny faritry Sofia. Ny ena dia nena ny heriny manodidina eo amin'ny 20 km isan'ora ny rivotra entina ary eo amin'ny 80 km isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Manodidina ny fohiveny sisa amin'ny tena iena izay rivotra sy tafiotra izay. Mizotra manohy ny diany miakandrefana somary atsimandrefana amin'ny hafainganam-pandeha 5 km isan'ora izy. Noho ny fivoarany hatanety izay dia vinavinaina hienatra any ny herin'ity rivo-doza ity ka tsy dia misy ahina firy-tsony ny mahakasika azy. Arak'izany miova toy izao ny filazana loza, filazana amin'ny loko manga na filazana fa mbola mila mailatrany ho an'ny faritry Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Na dia niena aza ny heriny dia mety mbola hitoetra trany ny rotsakorana betsaka manodidina amin'ny 50 hatramin'ny 100 mm ao anatin'ny 420 ora hatramin'ny alahady io avy izao. Arak'izany mety hitarika tondra-drano amin'ny toerana marefo sy amin'ireo faritra mora tondraka izay rotsakorana betsaka izay. Ampitandremina ary isika rehetra amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana indrindra any amin'ny faritry Boeny, Sofia, torak'izay ihany koa ny any Avatovavy, Fitovinany ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra Analamanga. Itsakilan'izay ihany koa dia raha ny mahakasika ny fizotrany dia raha tsy haivina kely tamin'ny 12 ora atoandro teo izy no niditra an-tanety atao amin'ny distrika ny Antalahy nahatra ora maromaro ihany izy tao amin'ny faritry Sava atao ary ny tolakandro teo izy nikisaka tao amin'ny distrika ny Befandriana Avaratra zany tao amin'ny faritry Sofia. Ato anatin'ny ora maromaro avy dia makivaky an'ny faritry Sofia izy ary azo amin'ny faritry Betsiboka avy eo hipaka hatrany amin'ny faritry Bongolava. Misy senario roa zany mety hipetraka na izy amin'ny faran'ny herinandro izao ho levina an-tanety any amin'ny faritry Bongolava na amin'ny faritry Menabe na kosa ny sisan-drahona miaraka aminy hivoaka ny ranomasina indray any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika amin'ny faran'ny herinandro na amin'ny fiatombohan'ny herinandro avy io ka ho hitantsika ihany ny toy an'izay ary homenantsika ihany koa ny vaovao mahakasika azy io. Mikasika izay rotsakorana hoentin'ny Senezo izay ihany dia mila mitandrina trano ny rehetra satria mety ho betsaka izay indraindray ka mety isy ny fiakaran'ny rano na renirano. Eo ihany koa no mety ho fisiny ny fiotsahan'ny tany na trano na ny tamboho eny amin'ny fiarahamonina eny. Raha atsakany sandavan'ny foana ry zareo mitoromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mahakasika ny toetr'ny andro ankapobeny indray dia tombanana ho betsaka hatrany aloha ny rotsakorana ny amin'ny tapany avaratra Madagasikara sy ny faritra afovoany Atsinanana. Anorana somary miatoato hatrany ho an'ny afovoan-tany mihazo an'ny faritry Boeny sy ny faritra avaratra Andrefaniny. Mety ho betsaka kokoa izay rotsakorana izay indraindray. Mila mitandrina ny rehetra arak'izany. Mahakasika ny any an-dranomasina indray manomboka eo Cap-Dambre ka hatramin'ny Manoro, morotsiraka Andrefana sy ny morotsiraka avaratra Andrefana dia entanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandrapalasa tanteraka ity rivo-doza ity satria mbola hikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina. Izay ny vaovao misongadina mahakasika ny Senezo amin'izao takariva izao manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.